Famsirana ireo mpanolana ny tsipaka izany ny vondrona Europeanina. Fitrandrahana volamena tsy mazava masotsivana ny fantenana ireo orinasa enina hoy Ralson Roger. Taom-baovao malagasy anaty fidiovana ireo mankalaza izany ny 12 Martsa. Tompoko lasy, tompoko vavy miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny MBS ary manasanao ampanajana sy ampitiavana hiaraka aminay hatramin'ny farangy. Eo amin'ny vaovao mahakasika ny fiainam-pirenena avy hatrany anoboantsika ny fampahalalam-baovao. Tsy nisy niatra ny tsoakevitra natolotra tamin'ny taona 2024 anaty sarana ny zotram-pifidianana ony avy amin'ny vondrona Europeanina. Nisongadina tamin'ny fanaraha-maso tamin'ny fifidianana nataon'ny vondrona Europeanina ihany koa ny tsy fisiany mangarahara tamin'ny fampiasam-bolan'ireo kandida. Araka izany, niverina nandefa taratasy any amin'ny gouvernemanta sy ny seni ity mpiara-mombonantoka ity mba hikatsahana fifidianana madio sy mangarahara. Tati-baovao ny havitra Sondraibe sy Mathieu Princy. Tsikaritra ireo mpanara-maso avy amin'ny vondrona Europeanina nandritra ny fifidianana filoham-pirenena ny 9 Novambra lasa teo fa tsy nisy mangarahara tamin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Ny resaka lalàna sy ny fanisam-bato no tena isan'ny fanton'izy ireo. Ka ohatra tamin'izany ny resaka fampiasam-bolan'ireo kandida izay tsy fantatra mazava. Nanatsika izany ohatra ny avy amin'ny Transparency International Initiative Madagascar tamin'ny resaka kolokolo-pifidianana izay tafiakatra hatramin'ny 920 miliara ariary ho an'ny kandida mpanjakana. Tsy hitan'ireo mpanara-maso ireo ihany koa ny fampiarana ny tolokevitra anatsarana ny fifidianana no volavarain'izy ireo tamin'ny taona 2024 ary mbola angatahiny hatramin'izao. Nisy araka izany ny taratasy napetraky ny vondrona Europeanina iny anivon'ny voamera misahana ny fifidianana sy any amin'ny gouvernemanta ho fanairana azy ireo mba hijerena mikasika ny zotram-pifidianana miteraka adevitra samihafa eto amin'ny firenena. Sans surprise, les experts électoraux ont dû constater que beaucoup, sinon la quasi-totalité des réformes, des recommandations qui étaient préconisées par la mission d'observation électorale de 2018 n'avaient pas été suivies d'effet. Donc, de toute façon, les recommandations de la mission de 2018 restent d'actualité. Ça veut dire notamment que des sujets sensibles comme le financement des campagnes politiques font toujours l'objet d'une absence de clarification, puisque certes il y a une loi, mais elle n'est pas réellement appliquée. En tout cas, les infractions à cette loi ne sont pas punies. Donc ça n'aide pas à la transparence, au moins sur le financement du processus. Mitentana ray tapitrisa euro ny fanampinana rotsaka ity vondrona ity tao amin'ny basket fond tamin'ny alalan'ny PNUD. Fanampina tsy mikombona ao amin'ny fampandehanana ny fifidianana fotsiny ihany fa hikatsahana ihany koa ny fanatsarana ny zotram-pifidianana rehetra. Efa nisy tamin'ny fanampina io ny nampiasaina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ary mbola hitohy amin'ny fifidianana solombavambahoaka sy kominaly. Miandry fanapahan-kevitra entitra avy amin'ny fanjakana malagasy ny vondrona Europeanina mba hisian'ny fifidianana madio sy mangarahara. Ce que je souhaite, c'est que nous puissions prochainement entamer un vrai dialogue avec le gouvernement et avec la CENI sur les recommandations qui ont été formulées par les experts de l'Union européenne afin de voir quelles sont les recommandations qui ont une chance d'être reprises à son compte par le gouvernement. Puisque ce n'est pas prescriptif, c'est une liste de recommandations, mais nous espérons quand même que certaines recommandations pourront faire écho au sein du gouvernement avec leur volonté de démocratiser le pays. Efa hita mibaribary izao ary tsy ny eto an-toerana irery fotsiny ihany fa na ireo avy any ivelana aza dia manatsikafana ireo tsy mety rehetra nandritra ireny fifidianana ireny. Tsy misy ny fiovanatra amin'ny taona 2024 no makaty fa dia notohizan'izao fitondrana izao ny tetikady azon'ny fitondrana. Mampanahy ihany koa araka izany ny fifidianana telo ifanesy manaraka eo satria dia hitadavan'ny fahamarina toerany ny fifidianana solombavambahoaka raha ny gajigajy politikany.
fa mitsipaka ny lalana fahamaizana vaovao ampiarina amin'ireo mpanolona na ihany koa ny vondrona eropeanina manitsakitsaka ny lalam-pandrenana ary tsy manaja anjon'olombelona iray sampirenena ny fampiarana amin'ny famosirana na ny castration amin'ireo mpanolona hoy izy ireo. Ankoatr'izay fantatra ihany koa fa tamin'ny taona 2024 dia nahazo fanampiana arabola avy amin'ny vondrona eropeanina i Madagasikara hiatrehana ny ady any Ukraine, nahazo fanampiana arabola ihany koa hiatrehana ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahaenina sy faha-13 fanadihadiana nataon'ny Zava Andriamaefa sy ny Andro Tanjona. Nanamafy ny voalaza ny Amnesty International ny vondrona eropeanina mikasika ny tsy tokony ampiarana ilay lalàna fahamaizana momba ireo mpanolona vao nolanina teny amin'ny anteny mirarotota. Tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandorenana malagasy ary manitsaka ny fienitry ny zon'olombelona iraisam-pirenena izay nosoniavany Madagasikara io lalàna vaovao io ho ny fanazavana. Le viol d'enfants est absolument abject, c'est un crime odieux qu'il faut combattre avec tous les moyens légaux. Je ne pense pas que la castration chimique ou la castration tout court soit une solution dissuasive pour les violeurs. Et en plus, la castration est une peine qui est contraire à la constitution même de Madagascar, puisque dans son article 8, tout traitement cruel, inhumain et dégradant est condamné. Pourquoi? Parce que Madagascar a ratifié en 2005 la Convention des Nations Unies contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Et on voit des cas de viol de jeunes enfants, c'est absolument odieux. C'est un crime qu'il faut combattre, mais je répète, par tous les moyens dignes de ce nom. Mikasika ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona eropeanina indray. Betsaka ny tetikasa efa novatsiny ny vondrona eropeanina vola, na ny lafiny ara-tsosialy izany na eo amin'ny lafiny ara-toe-karena. Isan'ireo firenena nisitraka fanampiana avy amin'ny vondrona eropeanina i Madagasikara, vokatry ny ady ao Ukraine. Efa voarainy fanjakana malagasy tamin'ny taondasa izany fanampiana izany, izay mitetina folo tapitrisa euro. Est-ce que les subventions sont déjà reçues? C'est ça? Oui, les subventions pour Madagascar. Ah oui, les 10 millions, ça c'était l'année dernière. Donc oui, et c'est passé par, essentiellement par des organisations non gouvernementales et notre bras humanitaire. Donc ça a été mis en œuvre dans des mesures plutôt d'urgence. Tsy tokony ho alaolana mihitsy araka izany fa vokatry ny ady any Ukraine no mampisy ny krizy ara-tsosialy sy ny ara-toe-karena eto Madagasikara. Tsy fantana mazava ny tena ampiasain'ny fanjakana ireny vola fanampiana avy any ivelany ireny. Nilaza ho nanome fanampiana rabola mitentina 12 tapitrisa euro ihany koa ny vondrona eropeanina anamboarana ny lalam-pirenena fa 912. Mampalahelo anefa ho ny fanazavana ny mahita fa tsy misy fikojakojana ary tsy maharitra ny fotodrafitrasa amboarana amin'ny lalan'ny tahiro amin'ny lalana na ny fond routier ka mampiembotra ireo mpamatsy vola sasany. C'est bien de construire des routes. Mais nous, en tant que partenaires qui avons contribué à améliorer le réseau routier de Madagascar, qui est loin d'être suffisant, nous sommes régulièrement frustrés de voir que depuis des années, le fonds d'entretien routier n'a pas les moyens d'entretenir ce réseau. Si vous n'entretenez pas avec l'entretien courant les routes, vous avez des routes qui durent 5 ans. Or, elles doivent durer au moins 15 ans. Et honnêtement, ça n'aiguise pas l'appétit des partenaires quand on voit que les routes ne sont pas entretenues pour de nouveau mettre des centaines de millions sur la table pour financer de nouvelles routes. C'est un fonds perdu. Ça, c'est un problème crucial qui ne pourra être résolu que dans le problème d'ensemble des arriérés de l'État et des arriérés des pétroliers et de la mise à disposition du fonds routier pour qu'ils puissent entretenir les routes. Nampahafantarina androany akoron-drano fa fohy be toerany vondrona eropeanina eto Madagasikara moa ny fisian'ny plateforme numérika mirakitra ireo tetikasa vatsiny ny vondrona eropeanina vola eto amintsika nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny taona 2027. Fa tokony amenatra ny mpitondra ankehitriny izay mirehare fa mandroso Madagasikara nitatrana avoaka ny banky iray sampirina farany teo izay milaza fa tsy nitsaha mitombo ny tahan'ny fahantrana eto Madagasikara hoy ny profesora Ralsan Roger Androany. Nanamafy izy fa vao maika hikorosofana ny toe-karena eto amintsika satria tsy mahafeny fitantanandraram-panjakana sy ny fampitomboana ary ny fampiakarana ny toe-karena ny mpitondra ankehitriny ary efa hita pirofo tao anatiny 5 taona lasa izay. Fanadihadiana nataony Germain Nomenjanary sy Taizinienne.
mazava nitatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena ary manapirofo fa tsy misy vokany tsara tamin'ny fiainam-bahoaka ny fitantanana nataony ny fitondrana mitombo ny tany fahantrana izay midika fa mitombo ihany koa ny malagasy tsy anasa enatra lehibe ho an'ny fitondrana noho izany ny mbola ilazany ankehitriny fa mandrosy Madagasikara hoy ny mpahay toekarenina Roger Ralson. Be diplôma antaratasy fotsiny ireo apetraka au ministra fa tsy manana traikefa amin'ny fampiarana hoy ny fanazavany. Tsy tenenina tsony moa zany ny fiakarany arikarena tsy miembotra be ny fiakarany vidim-piaina rehefa mahatratra folo isan-jato mahery nefa ny isan-jatony aty amin'ny tokantrano atao de ménage ambany de ambany aty amin'ny 4 isan-jato angamby izay raha tsy diso nefa io tokony asarona ny fiakarana vidim-piaina io taux de ménage io zany jereny daholo zany ka za aloha tsy de gaga loatra satria le olona miteny andreny le amin'ny fitondrano tsy de avanana amin'izany zavatra zany ary olona tsy de mahafehy loatra zany ny fitsipika ara-panjakana eo amin'ny fitantanana vola sy eo amin'ny fiadina zany tombotsoam-bahoaka zany na tombotsoan'ny firenena any amin'ireny mpamatsy vola ireny. Ny olona mitantana firenena, ny olona miainandraikitra minisitra sy ny namana dia olona sady mafemy politika, miaina ato anaty politika, mivolavolaina ato anatina toko politika ary koa mafeny teknika. Ary zany tokony ananao zany eo amin'ny antokonao. Fa tsy ianao anao appel d'offre ery hoe mila olona ohatry zao reny zany fampisehoana fa malemy zany le atokon'le fitondrana ka manjary miantso vonjy aty heverina aty. Mila olona mahafenina raha-mpanjakana. Ny filoham-pirenena milaza hoe filoham-pirenena amin'izao fotoana zao Andriamatora Rajoelina tsy mahay an'izany asa-mpanjakana zany. Ny premier ministre tsy mahay an'izany asa-mpanjakana zany. Tany amin'ny privé daholo zareo. Ka hitantsika amin'izany dia ministra tonga koa teknisianina fotsiny. Tsy mahay zany resaka politika fampivoarana ny firenena zany. Tsy magaga raha nivokatra avy eo zany dia karazana hoe tsy fahombiazana ary tsy magaga zany fa voapirofo zany nirany 5 taona teo aloha lasa mbola nitsapatsapa foana zareo dia mbola hatramin'izao izy zany mbola lasa mitsapatsapaka. Salama niteranay aloha zay isany namanay mandinga dia tsy tafavoaka mihitsy tsika fa isatreto tsika dia asa zay efa rany rehefa kelikely eo. Dingana maro no nataon'ny mpamatsy vola vao afaka mamoaka ireny tatitra ireny hoy kosa ny mpanao politika. Tsy hizara vary ny fanjakana raha toka tena mandroso ny firenena ary tsy hanome fanampiana sakafo masaka ho an'ny vahoaka raha mitombo ny arena eo am-pelantanan'ny malagasy isan-tokantrano hoy ny fanazavana. Zary miteny hoe tena ny nanao fandalinana ara-teknika marina izy no nahitaka an'izay 4 milliards zay fa za dia tena miteny anao fa misy olona tsy mihinana any ao atina ray andro, misy olona trosa ny ainany zany hoe faka mety koa misy olona manana mety ray alina ny hitana dia ampifanandanjalanjana zany rehetrarehetra zany dia nivoaka ho anelanela zay ny 4 milliards fa reto mpitondra reto dia mibazeny amin'ilay fananana ny vola sy vary fizarana io ny baziny dia tsy hita le fahantrany le vahoaka malagasy fanontaniana mety mipetraka ho antsika ny anatokantrano rehetrarehetra agny hoe fa maninona moa ny mpitondra ny mizara vary amin'ny tany mandroso raha mandroso marina atsika fa maninona izy ny mizara vary fa maninona izy mitondra fanampiny atseroa raha ohatra ka tsy marina ny tatitra naboaka ny banque mondiale inona ny mahatonga azy manao evre social be deabe ohatran'io. Mbola ady hevitra hafa hoy ny mpahay toekarenina Roger Ralson ny mahakasika ny fepetra maro apetraka ireo mpamatsy vola amintsika ankehitriny. Ireo rehetra ireo dia ahatarafana fa tsy atokisany mpamatsy vola intsony izao fitondrana izao. Hosarotra nefa ary oloza no hitranga eto raha toka iroso amin'ny fitadiavana lalam-bola hafa isika toy ny financement parallèle.
eo amin'ny vaovao ny toe-karena kosa indray volamena manodidina 500 kilao no kasainy fanjakana aondrana ato anatiny 100 andro toazary lasaky lalao ny fomba hitondrana ny Madagasikara ankehitriny ka ny tombontsoa manokana ireo manodidina ny fitondrana no arovana mafy hoy ny mpahay toe-karena Ralson Roger manoloana izany ohatra akaiky amin'izay ny tsy fisiany mangarahara amin'ny fanondranana volamena sy ny fifantenana ireo orinasa nahazo lalana amin'izay fanondranana volamena izay orinasa ena no voalaza fa nahazo lalana anondrana volamena eto amintsika hatreto anefa dia mbola tsy nisy ny fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy mahakasika ny anaran'ireo mpandraharaha nahazo lalana amin'izay fanondranana ny volamena izay Germain Menjanahary sy Tahiriniaina Atrany. Tsy ho mora ny andry izay mpitondra andimby izao fitondrana izao tsy fanaran-dalàna kolikoly toe-tsaina zatra gaboraraka santionan'ireo hoy ny profesora Roger Ralson isan'ny mampiahiahy hoy ity mpahay toe-karena ity ny fanokafana ny sidina makany Dubai ny fanapahan-kevitra anondrana volamena 9 taona na 9,000 kilao no voalaza fa aondrana ho an'ity taona ity 12 taona isan-taona ny tanjo ny fanjakana malagasy manodidina ny $9 ny vola vahiny ampidiry ny 1 kilao na volamena inona hoy Ralson Roger fa misy ifandraisany ny sidina mivantana mampifandray an'Antananarivo sy Dubai iaraha malala raha teo fa ny 900 ny fanondranana volamena avy aty Madagasikara dia any Dubai avokoa misy lalana mifehy azy ny arenan-kibon'ny tany sy ny fanondranana izany eto amintsika saingy tsy nazay ny fanjakana avokoa izany tamin'ny fanapahan-kevitra io hoy hatrany i profesora Roger Ralson ao anatin'ny code minier dia milaza mihitsy hoe nisy voamera mitsangana ao amina ministera io voamera io avy amin'ny sokazy samihafa no manao fangatahanao zay olona te anondrana volamena dia rehefa vita io ka lan'ny voamera io dia mamoaka didim-pitondrana ny ministra na arrêté milaza hoe reto avy ny olona afaka manondrana tsy nisy zany fa tonga dia nentina ny amin'ny fivorian'ny ministra izy anina moka avy hatrany hoe reto ny manondrana olona fikamanana enina olona enina dia efa zay zao dia efa tsy nanara-dalàna zay ary zany rehetra zany no mahatonga ny mpandraharaha kivy tsy tenenina tsony moa reny nahazo tamin'ny mpitrandraka arenan-kibon'ny tany mitondra ny raharaha ny amin'ny tribonaly en Angleterre reny zany rehetra zany mamendrika maloka mihitsika natonga ny Andriamatoandro Rajoelina nakany Dubai reny nefa moa tsy maintsy tandremana koa mba tsy isian'le hoe financement parallèle fa raha miditra amin'izay koa zareo dia maty eto tsika menakavy ka zay andimby eo zany tena izaka ny seran'ny aina mihitsy zany rehetra zany rehefa atambatra dia mampiseho zany fa hoe tsy mahazaka ny mihitsy zany zareo amin'le fifehezana fitantanana ny sampanjakana rehefa mitrandraka volamena zay olona nazo alalana tokony misy comptoir de l'or isaky ny fitrandrahana dia io comptoir de l'or io manara-maso io fitrandrahana io tokony eo ny police gendarme tokony eo ny mpiasan'ny finance trésor saika tokony eo ohatra ny douane sy ny sisa tokony eo koa ny solontenan'ny le fokotany na le firaisana na zay toerana misy azy manara-maso an'izay zavatra zay fa zao dia lasa gaboraraka be le izy dia tonga dia hoe eo vary avatotsika vao mahita hoe andefa 2 kilao ahoana moa ny afantarina fa 2 kilao ny azo tao fa tsy 5 kilao na 10 kilao zany rehetra zany mampametra tao an-tany dolika mila mitandrina zany le zareo milaza fa mpitondra amin'izao fotoana zao tsy dia ho azy moa izy moa rehefa tsy oantsony izy amin'ny teny hoe rehefa orinana tsy rarahana intsony le fitondran-drano teny français moa hoe après nous le déluge tsy rarahana intsony fa le ho avy zany zaka ny seran'ny aina mihitsy zay fitondrana ho avy eo na ato ny fanjakana nanomboka ny taona 24 ny fanondranana volamena amin'ny fomba ara-dalàna ny volana marsa 24 izany vao niverina ny fitondrana teo anelanelan'izay fotoana izay anefa nirongatra ny fanondranana tsy ara-dalàna napetraka ny guichet unique ho an'ny volamena saingy mampametra-panontaniana raha amany olana dia ny fanondranana antsokosoko ity harem-pirenena ity ny fametrana io ravitra io atreto hoy ity mpahay toe-karena ity dia mbola baraingo ny masotsivana ny fantenana ireo orinasa enina nahazo ny fahazahoan-dalana amin'ny fanondranana volamena ny Madagasikara
fa mikasa iverinanao fitrandrana any amin'ny faritra Antsimandrefana ny orinasa Bastulear tsy hijano amin'ny fitrandrana fa sy mainty ihany anefa raha ny fantatra fa hitrandraka akora hafa ihany koa. Toeram-ponina hatramin'ny farany izay fitrandrana hokasain'ny Bastulear atao izay araka ny fanazavana ataon'ny fikambanana Masikoro Arivolahy Sampana Antananarivo Elia Rabevahiny raha resaka tamin'ny mpanao gazety Njava Andriamahefa sy ny Arotanjona. Akoatra ny fitrandahana fa sy mainty, milaza hitrandraka moana azitany amin'ny faritra Atsimandrefana ihany koa ny orinasa Bastulear. Fantatra ihany koa fa efa piasa tao amin'ny orinasa Bastulear ny ministry ny Harena Kibonitany amin'izao fotoana izao, ka hanao laharam-pahamehana ny fisokafany ity orinasa ity, izay efa niteraka olana sy notoerin'ny mponina nandritra ny taona maro. Izahay ane akoatran'ilay resaka Bastulear, isan'ny divanay mafy ihany koa zany tamin'ilay code minier farany teo dia misy zava-doza ao anatin'iny. Inona moa ny zava-doza ao anatin'iny fa dia ny hoe ho ampiarina zany le atao hoe DUP ozy izy zareo na hoe tonga zany ny orinasa Bastulear tsy voatery hanao consultation publique sahala amin'teo aloha fa tonga dia rehefa déclarena fotsiny zany le izy hoe pour utilité publique ny teny vahiny hoe ilainy ny fanjakana io tany io zany anaovana asa fitrandrahana sy ny karazany izay le DUP dia ho zay hoe manahirana ane zany resaka zany satria tsisy fakahakevitra amin'ny vahoaka tsony zany ary ty tsy resaka Bastulear fotsiny fa io DUP io zany dia hipetraka amin'izay mpampiasa vola mieritreritra ho tonga eto Madagasikara sy ny hoe hitrandraka Harena Kibonitany eto dika zay zany tsisy fakahakevitra amin'ny vahoaka tompon-tany zany manomboka izao vokatra ilay fahalaniny iny code minier farany teo iny vokatra ilay fisiny ilay déclaration d'utilité publique ao anatin'ilay izy dia izay hoe manahirana kosa izany resaka zany. Fitrandrahana manitsakitsaka ny zon'olombelona sy ny fienitra ny fampandrosoana lovain-jafo no ataon'ny orinasa Bastulear. Mamotika ny tontolo iainana sy ny fotom-piveloman'ny mponina ny toerana ho ny fanazavana. Ho zay hoe lisy kosa aloha raha vao fampandrosoana tsy mifototra amin'ny maha olona indrindrandrindra efa mainana iny faritra Atsimandrefana iny mbola ho ampiasain'ny orinasa Bastulear ihany koa ny tahirin-drano kely eo ambany eo na ny nappe phréatique faraparany mba hanana an'ilay faritra dia izay mba mila jerena kosa zany lafin-javatra ny be dia be zany ny vokatra hatrin'ilay izy na ara-toekarena na ara-tsosialy satria ianao ane azadiny fa mokatra asa firy moa zany le orinasa Bastulear dia firy ny olona hoe sorona eo amin'ny tany zany zavatra tokony ho jerena avokoa. Manamafy ny fitakin'ny mponina izay manohitra ny iverenan'ny orinasa Bastulear amin'ny faritra Atsimandrefana araka izany ny fikambanany Masikoro Arivolahy. Eo amin'ny vaovao politika kosa indray dia betsaka ireo velom-panontaniana mahakasika ilay vovonana firaisan-kina hitambatrany antoko-tiako Madagasikara, ny tsara tafiny, ny HVM, ny APM ary ihany koa ny prositeny. Ny tondra fanazavana bebe kokoa mahakasika izay ny mpisehatra tao anatin'ny fandaharana miara-manonja androany. Famitina nataon'ny Ason'Andriamalala sy Andry Rakotomalala. Kandida tokana no atotry ny vovonana firaisan-kina mandrakotra ny distrika 710. Tsisy distrika ao Banga izany fa ho rakitra kandida ny firaisan-kina i Madagasikara. Reo olon'ireo zany ny anoantolona aty amin'ny izay firaisan-kina izay zany dia ireo olona ihany koa ny hiaraka hiatrika ny fifidianana solom-bavam-bahoaka sy ny fifidianana ben'ny tanàna ihany koa rehefa tonga amin'ny fotoanany. Ny mety hoe tsy mazava amin'rehetrarehetra hoe ahoana daholo moa zany ny fandehan'io raha hiatrika fifidianana zany dia amin'ny alalan'ny atoko ve sa amin'ny alalan'ny inona dia efa mazava be io logo ny raisan'ny rehetrarehetra io avy amin'ny alalan'ny olo fikambanan'ireo atoko politika anankidimy ireo zany no iarahana miatrika ny fifidianana solom-bavam-bahoaka amin'ny ty fifidianana solom-bavam-bahoaka ity vokatra firaisan-kina ny rehetrarehetra zay no afahana zany no manavitra nyity fireneny ity. Matotra io vovonana io fanerazavy manatany tsy hitsapatsapa fa vonina anasony vahoaka. Zavatra goavambe ny tiana hatongavana amin'ity vovonana firaisan-kina ity nandrahoana tao anatina fotoana maro mihitsy izany vovonana izany zay vao nentina teo anatrehan'ny rehetra izany mba ahafahana zany mametraka zavatra matotra eo anatreha mivoaka malagasy mametraka an'izay tena hoe paikady mitondra makany amina fandresena. Ny fandarana miara-manonja dia ho arahinao isan'andro ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny ray orana eto amin'ny MBS fahitalavitra sy onjapeo ary ny radio Mada. Mandeha mivantana ihany koa ao anaty tambazotra tserasera ny MBS.
eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia nanamafy ny mpikatroka ny talatany volonondry fa volona tanteraka amin'ny fanamafisana ny firaisan-kina nandritra ny farany herinandro teo moa namantarina izany fotoana izay ny fanomezana toromarika ny amin'ny fitohizan'ny tolona ho any antoko tiako Madagasikara sy ny vovonana firaisan-kina fanadihadiana ataon'ny Germain no menjanary sy tahiriny aina. Nifoa tamin'ny torimaso ny mpikatroka tiko Madagasikara ao amin'ny komina talatany volonondry rehefa nandray ny toromarika avy amin'ny filomarika Ravalomanana fa hiatrika fifidianana manakaiky vahoaka nampiseho ny fahavonina no amin'izany izy ireo ny farany herinandro teo nandritra ity fotoana ity ihany koa ny tondrany solombavam-bahoaka Jerry Randriambolaina ny fanentanana sy ny fanamafisana ny fiverenan'ny lisym-pifidianana eny anivon'ny fokotany manomboka ny 7 ny volana febroary izao araka ny lalàna manankery ankoatr'izay mahakasika ny vovonana firaisan-kina izay anomezany filomarika Ravalomanana toromarika ho an'ny baiko pitolomana ihany koa dia amarina ny anaranao na ao na tsy ao fa rehefa tsy ao anatin'ny fanamarinana farany io ny anaranao dia tsy afaka hifiditsonrenao raha tsy amin'ny fifidianana afaka 5 taona satria 5 taona ndray vao izy fifidianana ao aorianan'izao dia mba ahafahantsika mboso amin'izay dia manatona foana fokotany rehefa tonga ao misy tsy ny amarino indray mandeha satria fanamarino indray mandeha dia zay vao lasa any iny dia voaka amin'izay reto dao ny lisitry ny olona afaka mifidy amin'ity fifidianana manaraka ity dia eo akotsika no misy tsy nahazo an'ilay kara-pifidianan'ireny izay hoe tsy nahazo ve sa tsy namena ve sa tsy naka zay zany no analitsy fa mbola azonao alaina any fokotany izy ireny rehefa tao anatin'ny lisym-pifidianana ianao dia mankan'iza ny fokotany amariny koa zay takeo amin'izay fokotany raha mbola any le kara-pifidiananao na izany na tsy zany na ohatra tena sanatria zany ka hoe tsy nahazo kara-pifidianana koa nao fa ao anatin'ny lisitry ny lisym-pifidianana dia tokony afaka hifidy ianao rehefa voasovatra ny anaranareo zay timo motomoko misy foana fa ty zany vokatry le firaisan-kina an'ireo kandida reo 5 reto dia ireo zany navoaka ny aloha fifidianana solombavam-bahoaka no atrentsika atoato any amin'ny novambra indray 6 novambra fifidianana be ny tanàna fa raha ny toromarika zany aloha zao dia hoe ataotsika zay azahoana maro anisa amin'ny solombavam-bahoaka eraky Madagasikara aza mijery an'le tsangan'olona aza mijery an'le hoe izy io tsy mety amiko dia zay no rahantsika metana zay ny rahantsika amin'ny fanohana ary zay ny rahantsika amin'ny zavatra rehetrarehetra mazava ny toromarika mitohy ny tolona ary izany no antony irosona araka ny toromarika hoy ireo mpikatroka ety fotony no mafisiny ireo fa toromarika sy baiko tahaka izao no nandrasana tsy nitombotsy hoe ety fotony jerena fa le ampandrisena ny tolona rehefa zay nitan'ny kandida 5 anohizana ny tolona dia manaiky ny fandaminana izay ka tsy maintsy hifanaraka zany zay ety fotony ao anatin'izany prositeny ny atokotiko Madagasikara ny APM ny HVM ary ny tsara tafina dia tsy maintsy amoaka maromarotry iraisana zany zay ka zay kandida aroso eo dia hifanohana ny rehetrarehetra tsy jery olona ety fotony tsony hoe tsy tianay ny olona iny na tsy mety aminay ny olona iny fa aloha président Ravalomanana nijery antsika manomboka eto aloha ny atokotiko Madagasikara nijery antsika manomboka eto raha tiantsika président Marc Ravalomanana andao any natiorina indray tsika nandeha any natiorina zany tsika ny rodorodo ka na solombavam-bahoaka io na be ny tanàna io andao irahintsika atokotiko Madagasikara ankoatra ireo mpikatroka ao talatany volonondry dia nisy fifanomezana toromarika tahaka izao ihany koa ho an'ny tima Ambohimanga kely ny sabotsy teo
fa isandreo lalana mampijaly ny pony ety Anosipatra rehefa vanim-potoana ny fahavaratra sy ny aviorana ny lalana eo amin'ny lambamena Ilanvato. Hatreny Ambalana ny rano miandrona izay miteraka olana ho andreo mpampiasa lalana. Tsy ny andrasana ny mpanatanteraka tsy hanao ny asa ny fijaliam-bahoaka koa dia ny trantsehatra nanao izay asa izay amahana ny olana ny vahoaka ny solombavambahoaka. Germain Menjana Arsy Tairinaina Atrany. Toy izao foana ny rano eto amin'ity lalana Anosipatra eto ity rehefa fotoana ny fahavaratra. Manainga zipo faharoa raha eto Antananarivo no resainy ankoatra ny eny Andavamamba sy Isotry. Fijaliana tanteraka no iainan'ireo mponina eto amin'ity faritra ity satria rano maloto tanteraka miteraka fofona maimbo vokatry ny fifangaroan'ireo rano amin'ny arabe sy ny rano anaty dalina. Maro ny vokatra tsy nizany raha ny fanazavany raha tsy resaka afa-tsy ny areti-koditra noho ny rano maloto izay tsy maintsy andehanana saingy tsy ahitamba-olana raha ny fanazavan'ireo mponina izay zarizatra rehefa tonga ny rotsakorana. Fanapahan-kevitra noraisin'ny solombavambahoaka ny kolonely Emilia Rambosalama noho izany ny fanamboarana tetezakazo amin'ny sisin-dalana tahaka izao mba hahafahan'ny mponina mandeha. Andraikitry ny mpanatanteraka ny asa tahaka izao saingy tsy maintsy raisina ny andraikitra rehefa hita ho tsy nanao ny asany ny mpitompona andraikitra ho amin'izany. Tsy andraikitra hoy izy fa adidy ny fanasoavana mpiarabelona tahaka izao. Miantso ny tompona andraikitra mba andray vahaolana maharitra ho an'ireto mponina eto Anosipatra neto ny tenany. Anasony vahoaka no antom-pisian'ny mpanatanteraka fa tsy hanao fitaovana fotsiny ireo mponina izay lazaina fa ambany tanàna ireo rehefa misy ny elana azy saingy adino rehefa manana olana ka lasa ny mpanao lalàna no mandray andraikitra. Sady fahalemena no fahafahambaraka ho an'ny fitondrana ny ady hatrany misy eo amin'ny sampomba ny fitondrana ankehitriny hoy ny filohan'ny antoko politika Ilmada Androany. Ny famaly masom-bahoaka ary saika ny fanao totondry indray ny mpanohana ny fitondrana tany Fianaratsoa ny farany herinandro lasa teo horonan-tsary izay ny paritaka tanaty tambazotra Tserasera tany. Fanadihadiana nataony Nzavandremahefa sy ny Arotanjona. Mapisha biasa dulu. Desawa. Aslinya semana family reheta. Dia mengatakan aslinya kepadaku. Kalau dia saya nisy eo masoandro indray ny toetra sy ny fihetsika tsy mendrika ataon'ny olony fitondrana. Tao Fianaratsoa nandritra ny hetsika no karakarain'ny para tamin'ny farany herinandro teo no niseho ity skandalina ity. Tsy nisy azo naferina teo masom-bahoaka no ny famaly sy ny fanaovava ary saika tonga tamin'ny fifampikasihan-tanana mihitsy ireo assistant parlementaire roalahy izay samy milaza azy ho pomba ny Rajoelina. Toe-javatra tsy mahagaga efa fanao ny pomba ny fitondrana ary efa napozina ho ny fanehoan-kevitra. Mazava ho azy fa ireo izay efa eo amin'ny toerana tsy maintsy hiady hitazona an'izany ny amin'ny maha-député amperinasa azy. Antsika moa zany reny fa misy teo anivon'ny TGV, misy ny mpanohana ny para, mbola misy koa ny mapara, mbola misy koa ny hoe ina moa izy ty le fara be dia be zany ny karazana plateforme sy ny mivondrona hiady hiaraka amin'izao fitondrana zao fa tsy ny fantatra ny zareo dia zao mihamarefo matoa zany ny zavatra fa mitranga imasim-bahoaka ohatran'ireny dia marefo ny dikan'izay satria zavatra azona lamina many anaty kolisy reny azona lamina tany anaty birao reny fa dia tsy tahotra tsenatra ntsony dia iny masim-bahoaka no mitranga ny zavatra tahaka ireny. Mbola nampiseho indray ireo pomba ny filoha fa tia korotana izy ireo. Manam-pirofo fa ny seza sy ny vola no mahamaika. Samy te lohany samy te ampiseho fa mahavita azy kanefa fahafahambaraka no vokatry ny fihetsika tsy mendrika baribary masim-bahoaka. Tsy mendrika indrindra tena enatra be fontana mafaty ho anareo fitondrana sy anareo tokony fitondrana mitsangan-javatra ohatran'ireny. Matoa io tsy voavaha, matoa io mitranga dia eritreretra zany fa tsy mety ambany ihany misy zavatra ny fa hatrao ambony ary io fa nilazaiky foana ho avy ny azo ny fifidianana na castina moa zany ny teny malaza azy kokoa amin'izay petraka amin'ny premier liste io dia zany teny aminareo ary efa nilazaiko izay tany amin'ny roa herinandro lasa fa tena ikorotana eo zany vao iseho tena enjikilay antoko
zay lazaina hoe antoko lehibe dia metoko ny fitondram-panjakana io izy io rahantsika mahita eo mino fa tsy iorery mbola be dehibe nitranga izy fa dia rahantsika mahita eo mano toy tranga tahaka izao no hitara fa nafa fitondrana tsy mendrika no misy eto Madagasikara ady atrany no mibahana ary efa tsy misy enatra natahotra intsony mipetraka ny fanontaniana hoe olona toy izao ve no antenaina hitondra filaminana eny anivon'ny fiarahamonina sy eto amin'ny firenena. Dia iny vaovao iny ihany koa ny ivadiantsika tanteraka eo amin'ny lafim-baovao ny sosialy manoloana ny fanafiana sy ny asianjiolahy ny CCS niseho teny amin'ny komina Ambohijanaka sy Alasora dia nandray fanapa-kevitra ny avy eo anivon'ny komina fa manomboka androany dia ho savaina karatra isan-dà ny olona eny amin'ny komina Alasora fanadihadiana ataony Germain Menjanary sy Taiziniaina. Roa lahy mampiahiahy no ny fanenjehan'ny fokon'olona teny Antanimbary ary tratra teny amin'ny fefilo tao amin'ny fokotany tsy lazaina Ambohijanaka. Raha ny fanamarinam-baovao dia nahitana ody gasy sy bala tany amin'izy roa lahy ireto. Efa andro maromaro no nandray ireo fokon'olona tao amin'ity fokotany ity fa anao valifaty ile olon-dratsy noho ny fahafatesany lajolay namany ny zoma alina teo izay nataon'ireo fokon'olona. Ny fokotany Ambohitromby sy ny fokotany Mendrikolovaina no tena nahitana trangana tsy fandriam-pahalemana tatoato ka tsy maintsy nandraisana fepetra ny tanàna hoy ny eo anivon'ny komina Alasora izay toerana nitsoan'ireo olon-dratsy ireo. Ilay izy aloha asan-jolahy tsotra resaka fanafiana ny tapiadiana tamin'ny voalohany ary nisy jolahy anankiray izay tratra maty moa zany andro fokon'olona tao tsy lazaina raha ny vaovao voaray dia ohatrany tsy nitsahatra ilay izy fa raha ny tsy litsofona ohatrany hoe namandreo jolahy reo nga tonga namaly-faty amin'ny andro atoandro omaly tao Ambohijanaka ny fanenjehan'ireo olona dia nisy ihany koa ny fahatrarana an'izay jolahy zay ary jolahy niôdiôdy no teny Anganomasina ny fanenjehan'ny olona fokon'olona Anganomasina zany ka tonga tetya Mendrikolovaina Alasora ny fifanenjehana zany tao anatin'ny andro alina teny moa ny gendarmeria sy gendarmeria nandorany fotsiny ny gendarmeria teto amin'ny komina Alasora. Ny fahitako anazy asan-jolahy zay mifandraika amin'ny tena tsy fanananasa angamba ny voalohany indrindra asan-jolahy zay mifandraika ihany koa amin'ny fiparitahan'ny zava-mahadomelona satria zavatra hita dia miparitaka zay tsy izy ny zava-mahadomelona aloha ary efa miezaka moa mpitandro filaminana mitily sy misambotra ireny olona ireny be ihany koa ny ankizy sy ny tanora zay midonana napony ka mahatonga ny atao hoe asa njolahy tahaka ireny nefa ihany koa mampametra-panontaniana ihany koa hoe avy aiza ireo fitaovam-piadiana hoentin'izy ireny manafika amin'ireny toerana ireny. Tsy azo ekena intsony ny fivezivezena amin'ny alina ho raitra ny fisavana ny karatra isan-dà ho an'izay mody alina na tratra alina hoy ny fanazavana. Ankoatra izay dia nandraisana fepetra ihany koa ireo toeram-pisotroana rehetra hatramin'ny sivora alina. Efa manana ny karatra isan-dà zay imo zany hoe ho an'ny olona rehetrarehetra karatra manga no fiantsonana azy ho antsika zay mody alina aza dinoa ny mitondra ny karatra io somary efa dinodino izy tatoato fa dia ifampiresana mpitandro filaminana ny fisavana akoatra ny kara-panondro dia misy an'io karatra io amin'ny mamponina Alasora anao mba ahafahana hoe manamarinmarina fa hoe tena mponina Alasora ianao tratralina raha tsy mitondra ny karatra manga io ianao ho an'ny mponina Alasora zay alaina eny anivon'ny fokotany dia mety anana olana mpitandro filaminana ka dia manentana antsika rehetra zany ny amin'izay fitondrana ny karatra manga zay ho antsika zay tratralina dia ho antsika ihany koa zay vahiny tonga ety Alasora tokony hanantona ny reo sefim-pokotanytsika misoratra anarana ary ho antsika eny anivon'ny fiarahamonina zay mahita olona mampiahiahy any amin'ireo trano maro samihafa ireo dia engaviana tsy misy atakandro ampandreny mpitandro ny filaminana satria misy ny olona zay mampitrano ny jolahy eto amin'ny komina Alasora ary mibara rehetra atao anatin'ny komina dia manaraka amin'ny fepetra amin'ny fidina amin'ny sivoralina daholo. Nanamafy hatrany ny mpitantana ny tanàna fa hoentsitra amin'ny fanaraha-maso izany ny mpitandro ny filaminana eny an-toerana. Tsy andefitra ihany koa amin'ireo olona zay mampiatrany vahiny mampiahiahy kanefa tsy mampafantatra ny eny anivon'ny fokotany.
fa lasa firenena fandalovandre karazana fandranana tsy ara-dalàna i Madagasikara no ny fahalemen'ny fanaraha-maso ny sistany. Miverina mihodina eto amintsika indray ny zava-mahadomela mahery vaika amin'izao akaiky ny fifidiana izao. Kokaina 10 kilao maro no tratra tany Toamasina ny herinandro lasa teo araka ny fampitam-baovao nataony avy eo anivon'ny polisy pirenena. Tady-baovao ny avitra Solondraibe sy Mathieu Princy. Miverina tsikelikely ny resaka zava-mahadomela sy ny fakana ankeriny akoatran'ny trangana tsy fandriam-pahalemana samihafa. Kokaina 7.2 kilograma no sarona tao amina toeram-pametrahana entana tao Androranga tao Toamasina ny alatsinainy 7 febroary lasa teo. Mitetina 7 miliara sy 970 tapitrisa ariary ny tombo ambindiny ary kasaina aparitaka eto Antananarivo sy manerana ny nosy raha ny fampitam-baovaon'ny polisy pirenena Toamasina. Tsikaritra fa rehefa akaiky fifidianana toy izao dia mirongatra ny karazana trafika ankoatra ny fanondranana ireo arena kibony tany. Izany hoe samy tsy manam-bola na ny firenena na ny vahoaka na ny farisehatra fanaovana politika. Dia tsy mahagaga raha hitantsika fa isaky ny misy fanakaikaiky ny fotoam-pifidianana dia misy foana ny fanondranana arena kibony tany antsokosoko rehatsika na zany volamena na zany bois de rose na zany reny drakatra sy ny karazan'ireny ary dia tsy mahagaga ankehitriny raha ohatra ka resaka drogue indray no rehatsika ankehitriny satria efa tery ny lalana amin'ny fanondranana ny harem-pirenena zany. Ireny raha ny marina dia anisany afaka eritreretina fa ho toerana fandalovan'ilay drogue fotsiny eto Madagasikara dia misy ampahany kely hoan'ny olona eto satria raha ny sandan'ilay izy dia tsy ho takatry ny malagasy mpidrogue mihitsy akoriny. Fa ny fandalovana eto Madagasikara zany hoe lasa pasoara zany Madagasikara amin'ny resaka fivezivezen'ny rongony sy ny zava-mahadomelona toy ireny. Malalaka loatra ifamezivezen'ny fanondranana tsy ara-dalàna isan-karazany na mivoaka na miditra ny sisin-dranomasiny Madagasikara. Na eo aza ny fepetra raisin'ireo tompon'andraikitra samihafa miady amin'ny kolikoly dia tsapa fa manao izay tiany atao ihany koa ireo mampiditra ireny karazana zava-mahadomelona mahery vaika sy manondrana ireo harem-pirenena amin'ny fomba tsy ara-drariny ireny. Ny samifinina, ny bianco, ny mpitandro ny filaminana dia tena miasa araka ny tokony ho izy daholo raha eto Madagasikara. Fa ny isany kely dia kely ka izay no mahatonga azy hoe eto Antananarivo ihany izy miasa fa any amin'ny sisin-dranomasina rehetrarehetra tsy ahitana azy satria aza adiny fa izany resaka momban'ny port zany dia any amin'ny sisin-dranomasina any zany no miasa. Ireny resaka mpanjono malagasy izay tsy nasitsika fitenenana ny tamin'ny teo reny ny mba fiarovana azy dia efa maneho avy hatrany tsy fananantsika fifehezana ny sisin-tantsika satria ny mpanjono tonga rehetrarehetra manjono mangalatra eto Madagasikara dia tsisy tenentsika fa ny itsika rehefa tratran'ny olona any dia itsika indray no mandetika azy. Zany dia ahitana fa tena kely loatra ny isan'ireo mpisehatra amin'ny asa fiarovana ny sisin-tanin'ny Madagasikara mba tsy ilazako tena ohatrany tsy misy mihitsy. Ankoatra ny fiparitany zava-mahadomelona samihafa na afantarany ity fitondrany ity ihany koa ireo karazana skandale ataon'ny sampomba azy. Raha tsy ilaza fa tsy ireo minisitra samihafa ny fandimby toa ny bonbon sucette, ny tifidanitra mavofe, ny écran plat, ny solombavim-bahoaka manambana basy sy manondrana antsokosoko azo sarobidy. Samy mangina avokoa ny toy ny ireny raharaha ireny. Mangany fotsiny ny fanodikodinan-tsaina mandritra ireny kere tany atsimo ireny sy ny tsy fisiny mangarara tamin'ny fampiasana ny fanampiana ara-bola avy any ivelany tamin'ny Covid-19 ireny. Eo amin'ny vaovao ny kolotsaina kosa indray maneho firaisan-kina ry rehetra amin'ny fanolorana ny daty iombonana ankalazana ny taom-baovao antsika malagasy na dia eo aza ny fahasamihafana eo amin'ny fanisana ny andro. Ny firaisan-kina sy ny fihavanana ny tokony ho voizina hony avy amin'ny fikambanana asy ny zazamanga. Ho andreo mankalaza izany amin'ny volana Martsa dia ny sokatra androany aharitra 14 andro ny fidiovana. Yavitra Solondraibe sy Mathieu Princy Achandi. Mbola adevitra ho an'ireo mpandala ny fomban-drazana sy ny mpanaradia azy ireo ny daty navoakan'ireo vondrana mpandala ny fomban-drazana mikasika ny ametrahana ny taom-baovao malagasy ho andro iray iraisana. Ho an'ireo mankalaza ny taom-baovao ny volana Martsa sy Aprily dia voasoratra fa ny 12 Martsa izao no taom-baovao fidiovana, izany hoe manomboka androany ny fidiovana ka hatramin'ny 10 Martsa ho avy izao satria eo no midina ny volana ho alohan'ny ahatongavan'ny tsinam-bolana. Raha ny amin'ny fahaenina ny volana Septambra 2024 kosa ny taom-baovao lohataona.
antony mahatonga io fizarazarana io ny fisian'ny isa foy sy lava izany hoe ny martsa sy aprily sy ny alamadybe firaisankina nefa no tanjona hoy ny avy amin'ny fikambanana asin'ny zazamanga ka tsy masakana ny tsy fito fipijery izany rehetra izany misy araka izany ny fomba efa ataon'ny malagasy amin'izay fidiovana izay mandrapatonga ny alatsinainy ndraiky amby folo martsa miankina amin'ireo vohitra misy azy avy efa fidiovana zao analana ny ratsy a izay nandritra ny taona ary anomanana mba ahafahana anzay hiatsika ny taona vaovao mba ahafahana mandray ny soa sy ny tsara misy ny atao hoe fidiovana ara-batana dia misy ny fidiovana ara-panahy amin'izay fidiovana ara-batana sy ara-panahy zay a dia ny fidiovana ara-panahy dia misy ny fidiovana amin'ny loharano ny rarina dia mbo hoe samy akalaza isa tokantrano isam-bohatra toy izany any Ambohidrabiby misy ny fakalazana, any Mahamasina misy ny fakalazana, any Antsadita misy ny fakalazana. Andrasana fatratra ny famoahan'ny fanjakana ny didim-panjakana anekena ireo daty roa voalaza ireo ho andro tsy fiasana kanefa andraisan-karama toy ny andron'ireo finoana samihafa. Dia efa zava-dehibe ho an'ny malagasy ny misy andro ikambanana zay akalazana zany kolotsaina sy ny fomba malagasy ary samany eto amin'ny tantarany firenena malagasy no isy izany. Ireo finoana kristiana dia efa misy ny daty izay natokana andro sy fiasana nefa andraisan-karama ary misy ihany konkoa ny hirinamana silamo izay misy daty anankiroa izay andro sy fiasana ihany konkoa fa andraisan-karama. Ary ankehitriny kosa ny malagasy dia mangataka hoe mbo andro tsy asana nefa andraisan-karama ny volana marsa amin'ny andro taom-baovao sy amin'ny fahakalazana zany amin'ny volana septambra. Tahaka ny mazatra dia isy hatrany ny hetsika samihafa tahaka ny isan-taona ho tanterahana eto an-drenivohitra sy amin'ny faritra manerana ny nosy ary any amin'ny isa-tokantrano mandritra ny fankalazana. Fa ankoatra ny mpampaneno lakolosy sy ny mpanao gazety dia nisy mpitondra teny ny fiarahamonina ihany koa ny mpanakanto amin'ny alalan'ny hira sy ny asa sorany ny hitondrany izay marary ny vahoaka izay. Mpanakanto mpiangaly rap iray no namoaka rakikira miompana indrindra amin'ny fitantarana ireo tarainany vahoaka eny anivon'ny fiarahamonina kanefa tsy hainoa ny mpitondra fanjakana. Efa ny sabotsy sy lasa teo moa no nivoaka izay rakikira faharoa an'ity mpanakanto mpiangaly rap ity izay. Rindratsary ny Andry Rakoto Malala. Sokajiana ho isandreo olona mpitondra tenin'ny olom-pirenena ny mpanakanto amin'ireo hira kalon'izy ireny. Fomba iray anaovana izany ny fanoratana sy ny famoahana hira mifanaraka amin'ny zava-misy iainan'ny vahoaka amin'ny andavanandro. Maro ireo marary ny vahoaka eny anivon'ny fiarahamonina antsehan'ny tompona ndraiky mpanjakana isan-tsokajiny hoy ny mpanakanto mpiangaly rap Sojabe. Manoloana izany dia namoaka rakikira miompana tanteraka amin'ny fitantarana ny zava-misy tsy fandre matetika any anivon'ny fiarahamonina ity mpanakanto ity. Rakikira mitondra lohateny Feu d'hiver izay efa nivoaka nisy sabotsy lasa teo. Le takona tiana iaviana zany misy tabataba marary ny fiarahamonina izay tsy dia reny ambaratonga mpahefana matetika dia zay le voizina ao anatin'le Feu d'hiver zay moa sozatra amin'izay safidy an'le rap contestataire dia texte engagé be ao anatiny rap conscient. Feu d'hiver koa natao fifangaroana kolotsaina malagasy maromaro no entina avy amin'ny alala mozika rap tsy miala amin'ny fototra maharapy azy amin'ny bitsiny ihany larona zava-maneno malagasy ohatra ny vali sy ny angorodao lokanga. Ity no rakikira faharoa navoaka ny Sojabe izay ahitana hira 13. Hozaraina maimaim-poana amin'ireo mpankafy ity rakikira ity manomboka ny alakamisy ho avy izao. Aerato maso hafantoy am zava-misy sady tsy tsapaka anao mpandeha hitony le findrisy mahantsangona rena sady mbola sy afabela ambany slogan le manga fotsy mena. Eo amin'ny vaovao ny fanatanjahantena kosa indray dia notanterana omaly ny lalao famaranana teo amin'ny taranja baolina kitra tetsy amin'ny commune Ambohidrabeto. Ny ekipa 3 plus sport sy ny ampanajana FC no niatrika izany. Tonga nanatrika ity lalao famaranana omaly ity ihany koa moa ny solombam-bahoaka lany teny amin'ny distrika Antsimondrano Alain Ratsimbazafy. Germain no Menjanary sy Tahiriny Aina no mitatra izay vaovao izay. Ambohi-pionan'ireo mpitikitra teto amin'ny kianja filalaovana Antsahamasina omaly alahady na fanatanteraka ny lalao famaranana izay ny fanatrehan'ny ekipa 3 plus sport
sy ny ampanajana FC. Ny ekipa ampanajana FC natafiditra bola voalohany ary nosalay ny 3 plus sport izany, minitra vitsy tsy afarany lalao. Tsy maintsy nirosona noho izany ny tiroby. Ombo matavo no amboara teto, koa samy nanao ny ainy tsy ho zavatra ny andany sy ny ankilany. Tanorana Tsimondrano lalao, ka tonga nanome voninahitra ity lalao ity ny solombavambahoaka Alain Ratsimbazafy no mafisiny. Fa tsy fanatanjahantena fotsiny ny baolina kitra, fa fanabeazana ho an'ny tanora ihany koa, mba tsy ironana amin'ny fidorohana zava-mahadomelona. Nahafinaritra ny fahaiza amin'ny lalao nasehon'ireto tanora eto Tsimondrano ireto, hoy ny fanazavany, ary ho famporisihana ireto tanora itazavatana sy aneo lalao ao anatin'ny firalahina no tena antony anoanana azy ireo. Nanamafy ity solombavambahoaka ity fa nisy foana lalao ara-panatanjahantena toy izao no karakarainy tima a Tsimondrano, ary saika efa nisitraka izany avokoa ny komina rehetra, raha tsy resaka afa-tsy ny Tetsy Tanjombato sy Akarobato ary ireo komina hafa. Tsy ny lalao baolina kitra ihany, fa hatramin'ny lalao baolina lavalava ihany koa. Itoy hatrany ny ezaka ho fanampiana ny tanora, ho fanabeazana azy ireo, hoy ny fanazavana. Raha ho an'ny omaly dia tonga maro ny olona niatrika ity lalao famaranana ity. Alahady raha teo ny andro, ka mbola isan'ny fialamboly ankafizin'ny maro rehefa alahady ariva toy izao ny taranja baolina kitra. Fa fitaratra ho an'ny olom-pirenena ny mpitondra fanjakana eny fotony na olom-boatendry na ihany koa olom-boafidy. Tsy ampy ny fanentanana ambava fotsiny ihany fa mila mirotsaka antsehatra izy ireo mampiseho fitaratra, ho nisy solombavambahoaka Tojosoa Andriamampandry raha niresaka tamin'ny Asin'Andriamalala sy Mano Randriamalala. Tokony ho modely sy fitaratra ho an'ny fiarahamonina ny olom-panjakana na ireo voafidim-bahoaka na ireo olom-boatendry, ho ny solombavambahoaka Tojosoa Andriamampandry nandritra lalao famaranana Adiombo sy Ondry tetsy amin'ny kianjany Nosy Bezay vola omaly. Lalao baolina kitra natao omaly, nandraisany sokajy maro anjara. Ilaina ny miara-miosina amin'ny tanora amin'ny fanatanjahantena, ary ny tena zany tsy hoe manohana fotsiny ara-pitaovana, ara-bola na amin'ny kopy, fa tena anao baolina misy kosa ny tena anao an'izay matsa izay afana zany ny tanora hoe tena modely ianao ary tena miosina aminy ianao miara-milalao aminy ianao raha tsy anao mihitsy zany no mijoro dia tsy manaraka ny olona, dia zay zany no aseho. Ary rehefa naseho an'ny mponina ety mbo manarina sy ny malagasy iray manontolo hoe ny mpitondra, ny mpitantana indrindra fa raha olom-boafity ianao dia tokony taratra eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny fihetsika io na eo amin'ny fiteny io na amin'ny zavatra rehetra ataonao zany dia mampiseho modely ianao eo amin'ny fiarahamonina izay misy anao. Efa mandeha koa amin'izao fotoana izao ny lalao fifantsanana eo amin'ny taranja basket sy rugby, ondry 5 sy ombo faharoa ny amboara ho an'ny ekipa mpandresy omaly. Toy ny mazatra kosa dia ny maresaka iraisam-pirenena no maranantsika ny fampahalalam-baovao mafampana ny toedrara politika any Palestina amin'izao manoloana ny ady hifanandrinany amin'ny Israel. Nanao fanambarany marainio ny Praiministra Palestiniana mahakasika ny fametraha-pialany sy ny gouvernemanta izay tarihiny. Etsy ankilany mandeha ihany koa nefa ny fifampiresahany hitadiavana marimaritra iraisana eo amin'ny ady eo amin'ny Palestina sy Israel izay atao any Qatar. Rindra tsary ny Andry Rakoto Malala. Nametra-pialana androany maraina ny Praiministra Palestiniana Mohamed Shraye miaraka amin'ny gouvernemanta tarihiny. Tao anatin'ny fanambarana nataony no nitondrany fanazavana fa ny toedrara politika sy ekonomika ary ny mahakasika ny sehatry ny fiarovana ireo vahoaka Palestiniana manoloana ny ady amin'ny Israel no anisany antony mahatonga nandray izao fanapa-kevitra izao. Na dia eo azy ity fanambarana ity dia mitohy hatrany ny daroka bomba ao amin'ny Lemak Gaza. Misy ihany koa ny fifampirarahana eo amin'ny manam-pahefana Israeliana sy ny Hamas amahana ny olana eo amin'ny rotonta ary any Qatar nanaovana izay dinika izay. Nanambarany soltenan'ny Etats-Unis anisany mandray anjara amin'izay fifampiresahana izay fa efa hita ny marimaritra iraisana isy ny fifanarahana fampitsarana ady eo amin'ny rotonta. Mety afaratra amin'ny fampitsorana takalonaina ihany koa ity fifanarahana ity. Raha tsy ahivana efa 5 volana izay nisy ny ady teo amin'ny Israel sy Palestina. Raha ny antotanisa navoaka ny firenena mikambana, olona 2 hetsy sy 2 tapitrisa no ahina mafy amin'ny kere ao amin'ny Lemak Gaza ary 904 alina mahery ireo namony ainy vokatra ity ady ity.
Ny fandaharana Global News ny ahoana marina ary ny fandaharana Dink sy ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Sahel la route asséchée kosa no arahanao ao aorianan'izao fampahalalam-baovao izao. Mankasitraka anao ny tenako ny ara-dalana aminay hatramin'ny farany mamefotoana anao ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.